Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Jean Vista Tsaralalàna manolotra anao ny fampalalam-baovao. Kereto Antananarivo efa naharitra iray andro mahery ny fahatapahan-drano eny amin'ny faritra maromaro eto andrenivohitra nanomboka omaly. Fatsin-drano iray tapaka eny Ambatoroka no anton'izany rano fanazavana azo. Ho an'ireo efa mandeha kosa tsy vitany mandeha mitsitaitaiky fa maloto ihany koa. Tsy tonga nanatrika ny fivoriana tokony atao androany ny ben'ny tanànan'ny komina Ambalavao araka ny efain'ny fanarahana momba ny atany mirefy manodidina ny 50 hektara eny Ambatofotsy Igara. Araka ny fanambaran'ny mponina teny an-toerana voankazy Kurara io tsy anaiky velively ny fakana ny tany no hajariana izy ireo. Ny tokona tsy nanaiky ny fanorenana atao eny amin'ny kianjan'ny Valpola ny mponina eny Ambatobe omaly alina. Tonga nanatitra fitaovana hanaovana ny fanorenana teny an-toerana ny orinasa misahana ny asa. Tsy misy mifanaraka amin'ny fifanarahana no lazaina tamin'ny mponina tany am-piandohana ny zava-misy ankehitriny araka ny fanazavan'ny mponina teny an-toerana. No tanterahina ny zomahatra amin'ny alahady lasa teo kosa ny fitampona ny fampandroana ireo tolam-balon'ny mpanjaka tany amin'ny Saint Augustin Toliara. Manana ny tantarany sy ny kolontsaina fonosiny ity fomban-drazana any amin'ny foko vezo ity. Arahinao ny fanadadiana manokana no tanterahany Gaëtan Andriantsilavo tany an-toerana. Ary ny vaovao iray sampirrenena 100 andro mialohan'ny lalao olimpika ny Brezila atleta iray alina sy mpitsitsika an-tapitrisany no andrasana amin'izany. Mbola lavitry ny fahavononana nefa ny any an-toerana amin'izao ny firenena breziliana izay misedra krizy ara-politika sy ara-toekarena amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay arahinao afaka fotoana fohy. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indotapénac, Socavitre, très sincèrement à votre service. So good. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time cause someone call a referee. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolay, toujours meilleur. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Nothing could ever bring me down. Savourer le moment. Ho fankalazana ny fetiny asa ny fivondronan'ireo syndicaliste teto Madagasikara dia manasa antsika rehetra tsy hakanavaka ny alahady voalohany volana May ao amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo. Misokatra amin'ny ray ora ny vavahady, ny hetsika dia ho afanay ny tarika. Melky
prince io tarika rosy samuela sy ny maro afako koa azadino ary ny fotoanantsika ho fankalazana ny fetin'ny asa ny alahady voalohany volana me ao amin'ny kianjan'ny demokrasia ambojatovo zo ny mpiasa ny mitaky ary zonao ny mijoro tonga ava maro tsy misy vidim-pidirana miarahaba tompoko tonga soa amin'ny fotoana ny fampahalamba-baovao amin'izao arivo izao manasa mampanajana anaraka izany hatramin'ny farany ny lafiny sosialy avy hatrany hoentsika manokatra ny fotoana ny fampahalamba-baovao amin'ny ity arivo ity manakaiky indrindra ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro ny toeandroano fahatapahana sy ny falitony rano tamin'ny toerana maro teto Andrenivohitra teny amin'ireo toerana nanaovana fanadihadiana toy ny teny Faravohitra Ambatonakanga Analakely Akatso sy ny sisa ny fahavakisan'ny fantsona lehibe iray ao Ambatoroka no nahatonga ny fahatapahana araka ny fanazavana azo ary ao ny fanadihadiana. Rehefa matetika ary manomboka mahazatra ny olona ankehitriny no mahita fa tapaka ny rano na tapaka ny jiro. Androany, zara fa nandeha ny rano teny amin'ny toerana maro toy ny teny Akatso, teo Faravohitra, Ambatonakanga, Analakely sy ny sisa. Tsy vita ny zara fa mandeha fa naloto ihany koa ny rano no jifain'ny mponina tamin'ireo toerana voakasika izany. Hatrany anaty tranokala sy ny sisa, mitaraina ny mpanjifa saingy tsy afa manoatra. Raha ny teto Akatso ohatra, nanomboka omaly ny rano ny tapaka ary ny toy androany izany. Leo mandeha ombany ireo fa dia maloto be ny rano nanomboka omaly fa tsy misy rano zany tetika aminay tety hatramin'izao fa misy ery ambany ery fa maloto nanomboka omaly après-midi no tapaka ny rano izy aloha sady lahatra be no lavitra kokoa le toerana angalana à peu près amin'ny tsy haiko le ery amin'ny rarivato be ery ambany ery dia miakatra tohatra dia ohatr'izay mandany hena zany fotoana. Ny fahaloton'ny rano kosa no nampitaraina ny mponina teto Analakely indrindra ho an'ny mpivarotra sakafo masaka. Teto aminay teto Analakely aloha azaizany hoe tapaka dia azaizany hoe sy tapaka satria misy nandeha rano kely fotsiny izy. Ny adio zany sy dia madio amin'ny somary malotoloto. Tena sahirana mihitsy ny olona nanopaka rano tatanay na izay tato dia somary nanangilangina rano ihany izay na dia maloto rano dia natao izay azoana rano ampiasana. Ny fahavakisan'ny fantsona lehibe iray eo Ambatoroka no nahatonga ny fahatapahana araka ny fanazavana azo teo anivon'ny Jirama androany. Fantsona izay ratsy ahivona ny taona 5,700 no efa teo an-toerana ary tsy nisy ny fanamboarana raha tsy izao vaky izao. Tsy ampy ihany koa ny fanaraha-maso eo anivon'ny komina Antananarivo amin'ny resaka fanorenana trano eto Andrenivohitra raha ny nambarany teo anivon'ny Jirama hatrany antony mahatonga ny fanorenana tsy manaraka ny fenitra eto amintsika. Dia rehefa mamora antsika ny tokantrano any dia mety isy ohatra manompo menamena zany ny rano hoany dia ny amin'ny fanampin'izay raha malala fa vaky le teo mety nisy satria tao anaty rano misy ranom-potaka mety nisy fotaka miana mety ho tafiditra any misy fandraisana andraikitra ihany angamba tokony raisina indrindra zany ho antsika mianjaikitra ny tanàna Antananarivo zany amin'ny fanomezana fahafahana manangana trano ohatr'izay le fananganana atao ve manitsaka ombonina foto-javontsasaka rano ohatran'ny Jirama zao. Tsy ny eto Andrenivohitra ihany no hiara-ny fahatapahan'ny rano lavareny sy ny faloton'ny rano. Raha ny tany Toamasina ohatra, mitaraina ny mponina any an-toerana noho ny faloton'ny rano jifain'ny mponina. Iverina amin'ny laoniny kosa ny fandehan'ny rano sy ny fahadiovana manomboka rapitso araka ny lazainy teo anivon'ny Jirama hatrany. Ny fanteran'ny fitaovana sy ny tsy fanaraha-maso ataon'ny komina Antananarivo renivohitra moa no nanomezana ireo mpanjifa tsiny manoloana ity fahatapahana androany ity ary tsy androany ihany fa efa mambolana maromaro ihany koa izao izay mikasika ny lafiny sosialy iny fa mikasika ny fitokonana ataon'ireo mpiasa anivon'ny kompania pitaterana Air Madagasikara kosa indray fa nitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena malagasy ny fihetsiky ny tale jeneraly Air Madagasikara omaly araka ny fanehoan-kevitry ny mpandinika politika iray androany tsy afaka
afaka niaro ny fiandrianam-pirenena malagasy ihany koa ankila ny fitondrana malagasy antony asahiny vahindry maneho fihetsika tahaka ireny. Mitondra izay fanadihadiana izay ary Lili Rabiata. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa manao fitakiana ny hamerenana azy ireo amin'ny asany, manitsakitsaka ny lalàna velona eto Madagasikara ihany koa ny tale jeneralin'ny Air Madagasikara. Tsy tokony angina manoloan'ireny ny filoha sy ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa Air Madagasikara araka ny fanazavana ny mpandinika politika. Tsy le DG ka mpiasa madinika ihany, ohatran'ny firadro ambarimala ihany, fa ny tompom-bola sy ny tompon'ny fahefana dia tsika malagasy ihany, ary ny fanjakana ihany no mitantana ny orinasa Air Madagasikara. Appel d'offre no nazahoany an'io toerana io, fa ny tsika ihany no mitady an'io vazaha io. Ka ny tena marina ny hoavy Madagasikara dia miankina ao antsika malagasy ihany. Fa tsy hoe ny vazaha akory izy raha ohatra rapito tsy mety amintsika izy dia azontsika roana, fa tsika angambany tsy sa miatrika n'ilay fahefana malagasy dia ilay vazaha indray no kapoantsika isa-maraina eto. Zon'ireo mpiasa ireo nanao ny fitakiana hatramin'izay, mitaky ny fampiarana ny lalàna ihany koa ireo mpiasa ireo. Azon'ny tompona ndraiky mpanjakana ataony mandray fepetra amin'ny tale jeneralin'ny Air Madagasikara manoloana ny fihetsiny. Raha fitinina moa ilay zavatra anseho zany dia izao namoaka didy ny fitsarana malagasy. Tsy manaiky hanatanteraka ny didy io le vahiny talen'ny Air Madagasikara. Ary fahatelo ny fanjakana dia tsy afaka manao nininy. Dika zany mazava tsara fa tsy afaka hiaro fiandrianam-pirenen'ny Madagasikara ny fitondrana malagasy raha izay. Faharoa dia mazava mihitsy fa tena tsy misalasala amin'ny vahiny manao tsinotsinona lalàna malagasy sy ny firenena malagasy amin'ny alalan'ilay tare jeneraly izay manangam-bovona indray fa tsy matahotra hono izy. Ka eo mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ity fitondrana ity ve zany mahavita mamoritra sy mampiororo ny vahoakany fa tsy mahavita miady amin'ilay vazaha izay tsy misy dikany akory amin'ny fiandrianam-pireneny amin'ny fampiarana ny lalàna voakany fanjakana. Mitohatra ny fitakiana ataon'ireo mpiasa ireo amin'ny alalan'ny sitinina. Ara-dalàna ny hetsika araka ny fanazavan'ny mpahalalàna saingy misy manodina amin'ny hetsika tsy ara-dalàna ankehitriny. Hatreto mangina manoloana ity raharaha ity na ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana na ny fitondram-panjakana afaka mandray fepetra amin'ny tale jeneraly vaovao. Mitombo hatrany ankilany ny endrika fanitsakitsahana ny lalàna ataony ity farany. Eto an-drenivohitra izay hatrany dia nitokona tsy manaiky ny fanorenana atao eny amin'ny kianjan'ny valopolo lahy ny mponina eny Ambatobe omaly alina tonga nanatitra fitaovana anaovana ny fanorenana eny an-toerana moa ny orinasa misahana ny asa. Tsy misy ihany kosa nefa mazava ny fomba nivarotana ny tany sy izay nahazo hoy ny tompona andraikitra nanaovana ny fanadihadiana teny an-toerana. Lili Rabiata no mitondra ny andinindininy. Lafo tamin'ny olon-tsotra tamin'ny fomba tsy mazava ny tany misy ny kianjan'ny valopolo lahy eny Ambatobe. Efa misy taratasy famarotana rehefa niovanarana ny tany taty aoriana vao fantatry ny mponina eny an-toerana sy ny tompon'ny tany. Io ny fototry ny olana amin'ny raharaha kianjan'ny valopolo lahy eny Ambatobe araka ny fanazavana. Le fanoherana satria tany-panjakana izy io ary tany le lycée agricole. Raha fahalalànay azy sy ny nambaran'ny taly amin'ny tantanan'ny lycée agricole dia hoe tsy nisy fanolorana na hoe inona nomena an'ilay ONG NISA fa araka ny fandaminana satria fitaizana tanora dia zareo no tantana le terrain. Aty-aoriana nefa na eny hoe lafo ilay izy dia samy gaga daholo na zareo ary dia efa misy opposition nataony zareo moa fanoherana ilay fivarotana zany nataon'ny talianiasy ta izay nampatseviny anay fokotany moa hoe misy dika mitovy. Omaly alina ny tokona nanohitra ny fitaterana entana teny amin'ny kianjan'ny valopolo lahy eny Ambatobe ny mponina. Tamin'io fotoana io nanomboka nitatitra fitaovana ampiasaina hanorenana eny an-toerana ny orinasa manao ny asa. Tsy tafiditra teny an-toerana ny fiara no nitatitra ny entana. Fanorenana ampiasaina amin'ny fandraisana francophonie ny voalaza fa atao eny an-toerana. Io zany izay alina izao mbola tavavory eto daholo tonga teo ny camion hoe hanimba ny terrain ny élévateur tsy hoe misy zavatra ho ataony eto dia izay nampatonga anay vondrona hoe
zay a tsy anaiko fa izany reto zay naparaparaina ny andro ary iorovana ihany ty terrain anay ty camion le camion tonga teo zany a mitondra ny karazana ohatry ny sabotage vy be reny a opala zany de tonga teto izy a miaraka amin'ny élévateur efa namiditra teto ampovoa terrain teto fa nisy mivarotra ny terrain ka tsy fantatra fa mba avereno anay ny terrain anay nanorenana trano zany ty io zao le société zany saika nanorina nyty zavatsy ty metsaka matériel teto ny alina tyo USCEU zao société USCEU de ireo zany nataitra le vahoaka hoe tonga ao matériel zay hanao zavatsy eto am'le toerana zay natonga le vahoaka tonga eto ka ny olona zany tsy aleto mihitsy raha tsy mahazo nitsiny sy ny rariny ka rehefa tsy hitana zay tena marina amty de tsy mangetena amin'ny fanakorotana anao zao foana tena no zaty efa nisy ohatr'izao koa miala mazava noho ny fokon'olona ny akanga maro tsy vakin'ambo la gris zao iny netiny iny de misy bulldozer teto zany de nangihitra teto zany le matériel de sakana an'le vahoaka io zao le bakanjortira zany eto am'le vavahady principal ty de sakanandreo de izy miveriny iny de nisandreo manam-pahefandreo moa zany le niteny hoe narodan'le vahoaka zany le zavatsy de ireo nangononareo matériel le sorona tamin'ny toerana ihany koa ny mpivarotra teny amin'ny manodidina tsy nisy tateo aoriana ny toerana namindrandreo mpivarotra ireo 9 isany mpivarotra voalaza fa afindra toerana saingy tsy fantatra ny toerana amindrana azy ary ny antony analananay teo de hoe anaovana zaridaina zany analana ny olona eo zany anaovana ny ino ty asina zaridaina ozy izy zany famoron-tanana loatra le anina fa ilainy commune nefa gagabe zay no nitatarina hoe namidy zany ka le izy zay zany ohatrany hoe natao fitaovana ivoahany titranyty terrain ty natao fitaovana izakay de noho ny aveo najanona teo am'izay ny taratasinay de ny amin'ny akaiky ny arivo rehetrarehetra mivoaka fa ny anay rery tsy mivoaka zany de nanontaniana ny tany amin'ny domaine hoe fa ahoana ny anay tsy mivoaka de hoe ny anareo mbola ohatra misy problème kely fa mijanona kely aloha ny olona nefa mandeha zao ny olona mivoaka ny titre ny anay ty ny zao nefa rany rava avokoa ankehitriny ny fefina petraky ny orinasa tamin'ny toerana tsy mbola misy ihany koa ny fanamboarana taorian'ny Saotaka Omaly milaza ny tsy anaikiny sy ny fanorenana eo amin'ny kianjo iny ponina eny Ambatobe na oviana na oviana naritra ora roa mahery teo moa ny fanoherana nataon'ireo mponina ireo ary efa nambara taminao tao anatin'iny fanadihadiana iny fa tsy anaiky mora foana manoloana ity trango ity ireo mponina eny an-toerana fa hanohitra raha voavantany vao mitohy izay fanorenana eny an-toerana izay fa vaovao mampalahelo kosa no hanohizantsika ny fampahalamba avao amin'ity hariva ity nodimandro omaly alina tokony ho tamin'ny 1 ora alina ny lehibe ny faritra Analanjorofo teo aloha ny docteur Saina Michel Désiré rehefa avy notsaboana teto amin'ny hôpitaly iray teto Andrenivohitra nanomboka ny alatsinainy lasa teo diabeta sy aretim-po moa ny fantatra fa nahafaty ity lehibe ny faritra teo aloha ity efa be ny tanàna lany tany Toamasina teo aloha filoha lefitry ny antoko Union des Sociaux-Démocrates de Madagascar na USDM ny taona 7 tamin'ny fitondrana Ravalomanina filohan'ny fikambanan'ny faritra eto Madagasikara ny taona 13 ary efa lehibe ny faritra Atsinanana ny taona 13 sy mpikamana tao amin'ny filahan-kevitra ambony ny tetezamita andrasana amin'ny anteny mera-pirenena ny nofo mangatsika ny anioalina amin'ny rora maraina moa no anainga ao an-toerana ary hoentina ny tanindrazany ny nofo mangatsika izay fianakaviam-ben'ny Cool TVFM moa dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviana izay ny mikasika an'iny fa ho an'ny vaovaon'ny faritra kosa indray sy fafehezana ny asa ny tsy fandraisana andraikitra firaisana tsy kombakomba ireo no anisan'ny antony torian'ny olon-tsotra miaraka ny mipiaro ny zon'olombelona ny lehiben'ny Bourgady ao amin'ny faritry Diego tamin'ny volana avrily lasa teo raha ny fanadihadiana nataona tany an-toerana efa bolana aty aoriana dia nifototra tamin'ny fitoriana manoloany tsy fanohizana ny fanadihadiana moa ny raharaha amin'izao fotoana izao Fezora Faly no mitondra ny fanadihadiana. Ny fiandohan'ny volana aprily lasa teo notoriany fiarahamonim-pirenena sy olon-tsotra niara-ny fanararaotana sy fivadiam-pitokisana ny lehibe ny Bourgady Anjeko Suarez izay nolazain'izy ireo fa tsy mandray andraikitra sy tsy mahafehy ny asany. Natao hiaro ny mpanambola ny lalàna eto Madagasikara ary adikan'ny sasany fanaraka amin'izay metimety aminy indrindra ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Tsy nisy toy ny fangatahan'izy ireo ampiarana ny lalàna amin'ireo tsy maty manota sy mpanararoatra hatrany amin'ny fampanoavana. Efa nampahafantarina ny mpitondra fanjakana ihany koa ny raharaha saingy antsoanefitra ihany raha ny fanazavana. Zay miaro vola ihany, zay manambola ihany avoaro. Fa tsy manambola zay mba taraina victime azo mitindra azy lena dia hoe tsy misy zavatra fiarovana azony. Ka zay mahatonga anay miteny hoe ary magnano tantsoavo
amin'ny sombatsakana mahefa satria ny plainte nataony Portos Théophile any CB ny brigade gendarmerie nationale ao Campar de Gosserezia dia natao copie any amin'ny président de la République amin'ny premier ministre amin'ny secrétaire d'État ny en charge de la gendarmerie nationale dia tsy mivaliny dia mampalahelo fa hoe ohatrany tany tsisy fanjakana tany sandalana fa magaga dia hoe etseroa dia hoe manara-dalàna ny fanjakana, manara-dalàna ny vahoaka, manara-dalàna ny rehetra. Hoe nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Ankilan'izay tsy tratrantso ity commande ny gendarmerie Andiego izay voakasika ity raharaha ity raha niezaka nanao ny fanangonam-baovao izahay. Osokafana kosa ny fanadihadiana mahakasika izany hamantarana ny zava-misy marina sy hampialana ny lalàna raha ny fanazavany commande ny gendarmerie pirenena vaovao androany. Ka particulier zay tsy ohatra tsy hiditra amin'izay angamba fa io zany any amin'ny rehetrarehetra any tsy maintsy ho jerena tsara fa isy fiantraikany be mihitsy zany zao manomboka zao io le fanendrena vaovao io tsy maintsy ampiarina ny lalàna raha vao misy ana hoe anaovana fanadihadiana dia mitombona sa tsy mitombona tsy maintsy misy zany na ny Diego na ny Tuilera zay misy zany dia zay ohatran'ny olona rehetra hoe misy mametraka plainte dia tsy maintsy traitena ny plainte dia mity eo izy raha tsy ahivina vady roa sy ramatoa iray izay tokony handovola commission 4 tapitrisa ariary amin'ny lehilahy iray no notoriany ity farany rehefa tsy nahefy volan'ny fanarahana io. Fivadiam-pitokisana no antony fitoriana tany am-piandohana. Taoriny 27 ora izay fepotona nanaovana ny fanadihadiana nijanona teo ny raharaha. Nangataka ilay mpitory ny iverenana ny fanadihadiana sy ampiarana ny lalàna. Efa bolana taty aoriana tsy nokotihana sy nitohizana ny gendarmerie pirenena tany an-toerana ny raharaha. Izay tsy fandraisana andraikitra izay no nahatonga ny fitoriana ny fototra tany amin'ity commande ny gendarmerie pirenena any an-toerana ity. Fatao aorian'ny fanambanana nataon'ny mpitatitra avy amin'ny lalam-pirenena fafito ny tokony sy ny fanangonantsony maro nataon'izy ireo dia nilaza androany ny ministry ny asa vaventy fa ho amboarina ny lalana rehefa mitokona moa ny tompona andraikitra voataitra ihany koa ny tompona andraiki-panjakana hitady vahaolana mikasika ireny fitokonana samihafa ireny ary fanadihadiana nataony miantarandriana ivo. Tsy mijanona amin'ny fanamboaran-dalana ny fitakiana nataon'ireo mpitatitra fa eo ihany koa ny fepetra tokony ho raisin'ny mpitondra fanjakana manoloana ny tsy fahandriam-pahalemana misy matetika amin'ny lalana zotra nasionaly. Mila mafisina mpitandro ny filaminana araka ny nolazain'ny solitenan'ny mpitatitra androany. Fa ho aty amin'ny ville angamba no ilana ny polisy municipale sy ny rafitra ohatran'izay fa ho anay national dia reo manao ny gendarmerie nationale sy ny polisy pirenena izay manao PR eny amin'ny lalana dia tokony hatsaraina sy hamafisina angamba ny fomba fiasa sy ny fametrahana an'izay ny fandaminana sy ny fanatsarana angamba tsy nisy teo tahaka ny mahazatra manao hetsika sy fitokonana na fanambanana fitokonana ny mponina voataitra ny fitondram-panjakana. Taorian'ny fanangonantsoniana nataon'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fafito. Nilaza androany ny ministry ny asa vaventy fa ho amboarina ny lalana amin'ny lalam-pirenena iny. Tsy manambara fotoana kosa ity farany fa efa anatin'ny tetikasa ny fanamboarana io lalana io araka ny fanazavany hatrany. Ny politika-panjakana tsy miova amin'ny resaka fanamboaran-dalana. Ny politika ny teoria, politika ny fanjakana ihany. Fa zao zany izy alefa indray mandeha efa anatin'ny planinina izy io. Betsaka zao anatin'ny planinina fa itsika mila mandrindra tsara indrindra amin'ny lafin'ny priorité foana ho azavaiko tia ny vola misy tia ny situation ny lalana zao ny priorité apetraka amin'ny fanamboaran-dalana. Raha tsy ahivina, omaly no nisy ny fanangonantsoniana nataon'ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fafito. Fanangonantsoni izay fitakiana ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena iny. 27 ora kosa no nomen'izy ireo ny mpitondra fanjakana tamin'ny fanambanana fitokonana nataony. Kasika ny olan'ny ady tany kosa indray amin'izao fotoana izao dia tsy tonga nanatrika ny fivoriana tokony ho natao androany ny ben'ny tanàna ny komina Ambalavao araka ny efa ny fanarahana momba ny ady tany mirefy manodidina ny 50 hektara eny Ambatofotsykara araka ny nambaran'ny mponina teny an-toerana izay voakasika amin'ity raharaha ity moa dia tsy anaiky mora manoloana izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Mioramanitra ny teny an-toerana mitondra ny fanadihadiana. Vorimaro ny solitenan'ny mpamboly hitady vahaolana manoloana ny fakanan'ny tany-panjakana izay noajarian'izy ireo. Tsy ankasitrahan'ireo mpamboly ny fakanan'ny tany efa noajarian'izy ireo efa ho 70 taona izao. Araka ny atao tanisa voaray, mpamboly misy 20 no voakasika amin'ity raharaha ity. Ary fianakaviana manodidina ny 700 eo no mivelona amin'ny alalan'ny fambolena atao amin'io tany mampifanolana io. Efa misy amin'ireo nanajary ny tany no manana taratasy ara-dalàna
ka tsy anaiky ny fakanany tany. Maro tsy tantety tamin'ny mpanjakana efa nanao zariana ary rehefa misy maro betsaka nefa ny mahavita titre sy borne. Zay aloha dia lavinay maron-drano ny fakanany taninay ho an'izay tsy andefa aloha izany. Satria tany mba veloman'ny ray aman-dreny hatramin'izay ty efa 10 taona mahery zany efa ela ihany zany mbola tohiziny taranaka ty aoriana. Dia raha mbola mamerina izay raha misy fitsinjovana ny tantsaha-mpamboly satria ireo tantsaha ireo tena io ny antom-pivelomany dia toano izy. Izay dia tena ametraka taratasy opposition mihitsy amin'ilay borina apetapetaka eny ho apetraka amin'ny isana ambaratonga. Moa zany efa maly zany efa fantatrareo teo nisy olona tonga tetya nametraka borina zay tenenay fa tsy ara-dalàna izy satria tsy fantatra hoe olona vaiza le nametraka an'ilay borina. Dia ny fanarana dia hoe zay olona nivarotra nahazo olona mpangady tany amin'ny zareo no ametahany borina. Kinanjo tonga maly gaga ny olona rehetra fa ny tany olona rehetra na manana titre na tsy manana titre na efa vita reconnaissance dia nasiby borina daholo hatrany ambany ka hatrary ambony ary. Vitrine francophonie natomboany ity raharaha ity araka ny fanazavana entiny ity renim-pianakaviana iray ity. Francophonie ny vin'le resaka dia hoe omena solam-pangady nareo araka ilay voalaza teo. Heninay moa taty aoriana zany hoe tsy francophonie indray ny ilana azy fa ajario ny taninareo dia atao izay mahara-dalàna azy. Nampametra-panontanian'ireo mponina eny an-toerana ihany koa ny fiovaovan'ny fiadidinan'ny commune. Teo ambany fiadidin'ny commune tsy afany tany teo aloha, izany hoe ny taona 2024 no makany. Rehefa lasa eo ambany fiadidin'ny commune Ambalavao izy nanomboka tamin'ny volana Janoary 2024. Na Madame le maire dia rehefa nakeny zay dia gaga fa ny saritany mipetaka tao hatramin'izay mipetraka eo amin'ny ny fampalalana ny commune tsy afa dia tafiditra tsara io ty ancien lit de la Sissaune ty fa faritany commune tsy afa saritany vaovao nalefan'ny FTM fa nanjary tsy faritantsika tsony iny fa lasa commune Ambalavao. Dia zay le izy dia kinanjo dia gaga zay dia vao tamin'ny 2015 ozy Madame le maire ty. Tsy hita tena toerana araka ny fanarahana tamin'ireo mpamboly ny ben'ny tanàna Ambalavao. Ny taratasy nampitondray no nafantarana fa ny zoma ho avy izao no isy fionana amin'ireo mpamboly tsy manaiky hamarotra ny tany ary koa nasorana ny borina eny an-toerana. Mbola itony ady ho an'ny ireto mpamboly ireto ary tsy anaiky mora ny akana ny tany voajary izy ireo. Ho any amin'ny faritra Toliara kosa indray dia olona tsy natao hitondra vahoaka ny voatendry ho lehibe ny faritra amin'ny akamaroan'ny faritra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vokatra izay moa dia tsy misy ny tetikasa mazava, tsy misy ihany koa ny fampandrosoana mivaingana ho an'ny faritra iadidiana. Ankoatra izay ihany koa dia mahasoan'izy ireo amin'izao fotoana izao ny fanamafisan'orona ny tokony fitondrana miainga eny amin'ny fokotandry raha ny fanadihadiana nataony Gaëtan Andretsilavo tany an-toerana. Mitaraina avokoa ny mponina amin'izao fotoana izao vokatra ny tsindry sy ny baiko omeny mpitondra ireo tompona andraikitra ny faritra manoloana ny tsy maintsy hanamafisan'orona ny antokony. Miainga hatrany amin'ny fokotany izany, ny boriboritany, ny commune sy ny distrika ary ny faritra. Atao izay metrahana amin'ny fomba rehetra ny antoko SVM, fampitahorana, fanambazana amin'ny alalan'ny vola, tonga hatrany amin'ny filazana fa tsy azo fanampiana ireo izay tsy miandany amin'ity antoko ity. Isan'ny faritra miaina izany Toliara amin'izao fotoana izao. Raha ny loharanom-baovao azo, izay tsy nanaiky alaina sary noho ny tahotra sy ny tsindry azo lena, mety hatraminy noho ny fanehoan-keviny, olona tsy natao hitondra vahoaka ny voatendry ho lehibe ny faritra. Ankoatr'izay, miaramila avokoa ireo lehibe ny faritra telo ny fandimby, manatanteraka baiko avy amin'ny fitondrana fohibe no andraikiny, araka ny loharanom-baovao azo hatrany. Io loharanom-baovao io hatrany no nalalana fa lasa birao fivoren'ny antoko SVM ny birao ny distrika sy ny région any an-toerana amin'izao fotoana izao. Raha ny lalana velona nefa tsy natao ho an'ny antoko atsy na ny antoko eroa ny birao-mpanjakana tahaka ireny. Iarahan'ny rehetra mahita izany any an-toerana, saingy tsy misy samy laza noho ny tahotra, samy mangina na dia hita fa misy tsy fanaran-dalàna azy. Vokatr'izay, tsy misy fampandrosoana ahafahan'ny vahoaka manatsara ny fiainany, tsy misy foto-drafitrasa mijoro, mijaly ny vahoaka, tsy milamina ny tany. Ny dinabe izay najoro ny vahoaka ihany hatreto no hany sakana tsy mampirongatra ny asan-dalo any an-toerana. Ohatra iray ity any Toliara ity, ny ankabeazan'ny faritra rehetra nefa ahitana izany avokoa amin'izao fotoana izao, ary hatreto tsy mbola misy fampandrosoana miainga. Mijanona ho resabe ambony latabatra ihany araka izany, ny fampandrosoana miainga aveny fotony izay tsy afaka eo ambavan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Lavitry ny zavamisy voalazan'ny mpitondra ombenimbeny, ny zavamisy marina iaina ny vahoaka eny fotony. Fitrandrahana any Moramanga kosa indray amin'izao fotoana izao dia niverina lamina fitrandrahana Corendon any amin'ny commune Beparasa any amin'ny distrika ny Moramanga nandray an-tanana ny fitrandrahana ny consortium Ampari Mazava raha ny fanadihadiana manaraka ity.
Miasa atao amin'ny société anay dia mitady vokatra ary miasa tsara mihitsy zay aby tsisy ka teritery manga daholo zany hoe forsena ny miasa isaky rodroka foko tsisy zany ato zany fa foko miasa daholo tsisy antery vozona ary misy hoe misy rodroka ary dia miasa daholo ny voka rehetrarehetra. Toy izay avokoa ny fanehoan-kevitr'ireo mpitrandraka ao amin'ny kariera ao amin'ny commune Beparasy ao amin'ny distrikan'ny Moramanga. Io fifandaminana io no tafapetraka dia noho ny fametrahan'ny consortium ampary mazava lamina amin'ny fitrandrahana. Ny tanjona napetraka io consortium io sy ny fanjakana dia ny anao an'io toeran'io fitrandrahana modely na carrière pilote. Ankehitriny tsy maintsy misoratra anarana ireo mpitrandraka mikasa ny hiditra ao ary tsy maintsy mitondra badge avokoa. Raha tsy manatanteraka ireo lamina ireo ny tsirairay tsy tafiditra ao amin'ny toerana fitrandrahana. Ny polisy dia minina any an-toerana no miambina ny mety ho fioaram-pefy mety hitranga ataon'ny mpitrandraka tsy ara-dalàna. Anjaran'ny zandary kosa no miambina sy mitandro ny filaminana ao amin'ny kariera amin'ny ankapobeny. Ny herilady moa teto nisy korotana kely amin'izao fotoana izao efa milamy mety satria ny olona manana taratasy ara-dalàna zany no mitrandraka an'ity toerana ity. Dia efa samy mandrindra ny asany dia mitandro filaminana moa zany natao maro arak'izay tratra. Dia efa misy ny fisafona sy ny fisavana taratasy efa samy manana ny andraikiny daholo ny sécurité rehetrarehetra. Dia ny tompon'ny kariera ilay manana taratasy ara-dalàna efa miverina eto miaraka aminay eto. Milamina arak'izany ny any amin'ny karieran'ny Beparasy. Tsy misy korotana, tsy misy aya ny mpitrandraka tafiditra ao dia manao ny asany tsy misy teritery, tsy misy fanavahana. Ny consortium ampary mazava ihany koa no miantoka ny sakafo mpiasa rehetra maraina atoandro hariva. Rehefa sendra misy marary ihany koa, misy mpitsabo napetraky ny consortium ihany koa any an-toerana. Ny olana misy amin'izao fotoana izao tahorin'ny ilay nahavaky ny kariera. Tsy dia misy vokatra mivaingana mivoaka ao amin'ny kariera. Mbola eo am-pitadiavana ny toerana ahitana ny corindon faharoa ny mpitrandraka rehetra amin'izao fotoana izao. Misy afatrandro zay nisy androany mbola décapage fotsiny fa mbola tsy misy vokatra azo. Amin'ny vokatra azo ao mbola tsy hay hoe azo vola be sasa azo vola be nisy fantasinay zany fa miakatra vokatra voatanazy mangadingadinay magnenjika tonazy raha ohatra ka misy ny tonazy raha mariny le ny expérience zay olona nahitako ny vakiny tamin'ny voalohany zany tonga dia compétent amin'le fahafantarana an'le ty ny lalana. Raha ohatra ka mbo ao anatiny mandatsaka an'le lamira dia mitady paosy zany zalahy am'izao. Satria ty kariera vaky lamira fa tsy vaky hoe sy vanina any anaty rano. Fa misy fitsinjarany, misy vaky any anaty rano, sy vanina anaty rano, misy tratra direkta mandrongo ny entana zany. Tonga amin'le paosy afanomezan'Andriamanitra azy amin'le lamira. Araka ny resaky ny mpitrandraka any an-toerana, mivoa ara-dalàna sy miasa ho anatin'ny ara-dalàna izy ireo amin'izao fotoana izao tahorin'ny nandraisan'ny consortium ampary mazava antanana ny toerana fitrandrahana. Saingy midy ara-pombandrazana kosa ny kariera, any ka misy manafina ny vato tahorin'ireny korotana sy tabataba ireny. Na izany aza, misy ihany ireo vato hita saingy kely izy amin'izao fotoana izao. Vato madinika no hita rehefa vita sivana ny tany araka ny fanazavan'ny mpanivana. Dia mitatitra ny tery-tany manivana re. Izay tsy maray angady kely dia manivana izay. Azo mbola kely. Fa za raika fogna amin'ny akipanay. Mizara roa ankehitriny ny mpitrandraka corindon any amin'ny commune Beparasy satria misy kariera iray vaky ihany koa any amin'ilay antsoina hoe 23. Araka ny fanazavan'ny Tangalamena aorian'ny faha 15 volana May ho avy izao no ivo tanteraka ny fitrandrahana corindon ao Amparimazava. Mivatanteraka ny fady aorian'io fotoana io tahorin'ny nanaovana fomba izay namonoana omby ny alarobia lasa teo. Isindray ve izany ny korontana amin'io fotoana io. Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia manana lanjany ao anatin'ny asa fanaovan-gazety izay ny mpakasary amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny lalàna mifemo izany eto Madagasikara anto miteraka ny olana kampamanam-pamanana ny sarotra ho an'ireo mpakasary eo ampanantanterahana ny asany narindrarindray ny manana no mitondra ny andindininy. Bomba mandatsa-dranomaso, bomba artisanal, fifanatrehana samihafa mandritra ny korontana na hetsika eto an-drenivohitra. Ireo no ihany amin'ny mpakasary miantsehatra amin'ny asa fanaovan-gazety. Misedra olana isan'andro, ireo mpakasary ireo no niezaka amin'ny fampitam-baovao. Tsy fisian'ny lamina ahafantarana ny asany tsirairay mandritra ny fihetsiketsena na korontana eto amin'ny firenena no olana mipetraka. Izay raha fahafantaranay mpikambana ato anatin'ny klimaty zany
tokony andoha droit aloha zany le candidat na mandoha droit am'le photographe de mandraky ity ny androany zany sady tsisy a mba hoe fialatsinina na de faravaratsiny zany le olona matoa mahazo sary zao miaritra na ny anandro na orana mihina azo le sary tsara fahitana ile izy de rehefa mile exploiter le izy mandraky ity ny androany na de ariary symbolique azy taka an'le nitranga tamin'ny 24 août 2011 zao a de apakana sary misy trangandravatra karazany hoe bombe artisanal na sahala am'izany de mila mailo foana zany nefa namailo ary ianao a ny olona nametraka an'iny a sy ny olona nanao an'iny tsy fantatra hoe zay eritreriny tsy fantatra zay cible mety fieritreretako mety hoe anisan'ny cible ny tena tamin'iny. Manana anjara asa lehibe eo amin'ny fampitana vaovao ho an'ny mpijery sy ny mpamaky hatrany izy ireo. Fivoarana sy fifamizarana eo amin'ny maha-pakasary azy no misongadina voalohany eo anivon'ny fikambanan'ny mpakasary na ny crimade. Tokana ny fepetra ahafana miditra ao anatin'ity fikambanana ity. Ny fiasana amin'ny orinasa gazety ara-dalàna tombontsoa eo amin'ny fahaizana sy fahafana manamafy ny traikefa ny tsirairay no tanjon'ny tompon'andraikitra. Firaisankina eo amin'ny samy mpikambana no tena ilaina ao anatin'izany mba namafisana ny firaisankina indrindra mandritra ny korotana mitrangy eto amin'ny firenena. Satria azo namafisana ny firaisankina ny samy ao anatiny no anetsena ihany koa ny asa fanaovana gazety amin'ny ankapobeny. Tadio sara fa ny mpakasary na ny caméraman na ny photographe dia tena mpanao gazety feno araky ny lalàna velona. Tena mpanao gazety reo fa tsy hoe ny manoratra sy ny mpaneho vaovao ihany akory ny mpanao gazety na ny mpanao ny caméraman sy ny photographe dia tena mpanao gazety. Napetraka io foana hoe mba mpakasary miasa amin'ny orinasany gazety ara-dalàna. Izay ara-dalàna zay moa matetika miteraka olana foana eo anivoan'ny fanaovana gazety fa efa ho avy moa zao le lalàna vaovao ifihan'ny fanaovana gazety izay manambara mazava an'izy dia manaraka an'iny foana izay miezaka ataony ao anatin'le fikambanana zany dia izay samy mpikambana aloha miezaka amin'ny resaka fampianarana, fampitondrana, fampalalana amin'ny mpikambana, ny lalàna amin'ny fea fanaovana ny asanay ny resaka fampivoarana ara-teknika ho an'ny ankizy tsirairay manao an'le asa. Ny tsy fisian'ny fianarana natokana amin'ny fakana sary eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no mitoetra ho olana trano sy ny fisolokiana samihafa eo amin'izay sehatra izay. Misy 20 hatreto ireo mpakasary matianina no mpikambana ao anatin'ny crimade. Mbola hivoatra trano ny fikambanana ary mbola eo an-dalana ny fanavozana, ny fepetra sy ny fitsipika anatiny. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray dia nilamina amin'ny ankapobeny ny fitapona ny fampandroana ny tolam-balin'ireo mpanjaka tany Saint Augustin Toliary ny Zoma hatramin'ny alahady lasa teo. Tokony ho tamin'ny taona 2024 moa no natanterahana izany saingy no toedra raha teto amin'ny firenena dia tamin'ity taona 2024 ity voatanteraka izany ka ito Andretsilava. No tanteranan'ny Zoma hatramin'ny alahady lasa teo ny fitampo na ny fampandroana ireo tolam-balin'ny mpanjaka tany amin'ny Saint Augustin Toliary. Zanaka mpanjaka avy amin'iny faritra Tsinanana iny no tonga ny orom-ponenana taty amin'ny Saint Augustin nanambady taty an-toerana ary lasa fokovezo amin'izao fotoana. Izy ireo no nahatonga ireo taranany aty aoriana hanatanteraka ity fomba ity. Avy any farafangana ny fiavian'izy io. Raha ho tantaraina zany hoe mpanjaka taloha tagny dia nanambady roy. Dia ny zanaka mivady be zany nangata-dalana amin'io raindreo satria nisy disadisa tsy de grave fa nisy tsy ny fanarahana, nangataka handeha dia nangataka ny anjarany. Dia nahazo sodrano amin'ny rainy zany dia niala tagny. Deteria solary zareo reo ny tonga tamin'ny voalohany. Dia nangataka amin'izay nahatsindro an'i Saint Augustin veria solary dia nangataka hipetraka eto a Saint Augustin. Dia namorom-ponenana eto, dia nanambady teto, dia niteraky teto. Dia izay taranany eto hitatsika ty eto Saint Augustin ty, reo taranaky tetem-bola iaby io, ao ny tsy voka amintsara, ao izy iaby io, iaby eto, miboaka amin'io iaby. Araka ny fantatra, isaky ny 10 taona no anaovana ity fomba ity eto amin'ny Saint Augustin. Ny Zoma hariva teo, navoaka tamin'ireo Zomba, na ny toerana nasiana azy ny tolam-balin'ireo mpanjaka enina
sy ny mpanjakavavy iray ao amin'ny foko tetem-bola any Saint-Augustin. Ny sabotsy kosa dia nisy ny fandraisana ireo vahiny nasaina sy ny fiaraha-misakafo ary ny tsy mandrimandry araky ny fomba. Ny alahady maraina nentina nampandroana teny amin'ny fihaonan'ny renirano ny lasy sy ny lakan-drano Mozambika ireo toelam-balo ireo mba hanomezana asina ny mpanjaka ho fangatahana jodrano ihany koa. Raha vao avy nampandroina ireo tolam-balo ireo dia naverina indray ao amin'ny zombany ary afaka 10 taona indray vao azo avoaka. Amin'ny ankapobeny ny voatra ary ny lamina ny fitapo natao tany amin'ny Saint-Augustin tamin'ity taona 1920 ity. Izay ny amin'ireo maresaka avy eto an-tena fa ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray feno 20 taona androany no nitranga ny famonoana sy fanaripahana ny foko Tutsi tany Rwanda adipoko teo amin'ny foko Tutsi sy ny Hutu no niandohan'ny famonoana tao anatin'ny atoandro no nandripahana ny foko Tutsi tany an-toerana tamin'ny fotoanan'ny ady sy nisy moa ny niditrantsera tamin'ny fandaminana na ny fampihavanana ny avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena anetsiny maro moa no namony aindry tamin'ity fifandonana ity ary isany natsiaro ity tranga tany Rwanda ity ireo teratany Rwandais sy teratany malagasy monina eto amintsika izay natao tetsy amin'ny tranoben'ny firenena mikambana tetsy Andraharo ny hariva teo ary itsika moa ny antsipriny ny lanonana teny an-toerana. Pour toutes les victimes et leurs familles et pour tout le peuple rwandais. C'est un grand long fleuve d'où l'on ne peut pas revenir, non. Constant désespoir, quand l'urgence s'installe, le temps se fiche, la folie paraît normale. On préfère ne rien faire, ne faire aucun effort. Trop faire les fiers, on va subir le même sort. Comment faire pour ne pas pousser ce cri quand certains ne vivent que pour le pire. Mbola ho an'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia zatoandro mialoha ny lalao olimpika any Brésil atleta iray alina no sipitsidika an-tapitrisany no andrasana amin'izany mbola lavitra nefa hatreto ny fahavononana hanatanterahana izany ny firenena breziliana izay misedra krizy politika sy ara-toe-karena amin'izao fotoana izao. Famitsinana izay amin'ny sariny France 24. Tsy manana fa-tsy zatoandro sisa ny breziliana mialoha ny fanombohan'ny lalao olimpika any an-toerana. Tsy misy fahatomombana ny fikarakarana hatreto. Ohatra amin'izany ny foto-drafitr'asa eo amin'ny tontolon'ny fitaterana. Ny firenena breziliana izay voasokajy ho firenena betsaka fitohanan'ny fiara indrindra. Tsy mbola vonona ihany koa ny tompy fiantsona ny metro eo ampovoan-tanàna sy ny parc olimpika izay vitany amin'ny ampahany any. Mikorotana tanteraka ny eo an-tampon-tanànan'ny Brezila amin'izao fotoana izao. Manampy an'izany ny firodanan'ny piste cyclable herinandro lazay izay nahafatesana olona roa. Tsy mbola misy foto-drafitr'asa mijoro ihany koa eo amin'ny parc olimpika hatreto. Raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra nefa 790,100 foto-drafitr'asa no efa mijoro. Raha toa efa tsy atahorana ny antoerana intsony ny aretina zika ny olana eo amin'ny lafiny politika sy ara-toe-karena indray no mampikorotana any antoerana amin'izao. Ahinany tsy anatrehany Dilma Rousseff ny fanombohan'ny lalao olimpika tsy von'ny Brezil hatreto amin'ny fanombohan'ny lalao olimpika.
fa mialohan'ny isa rahantsika kosa amin'izao ariva izao dia ndeha ho fitiana ireo vao nisogadina tamin'ity ariva ity fa nitsakitsahana ny fiandranam-pirenena no nataon'ny tale jeneraly air Madagasikara raha ny nambaran'ny mpandinika politika manoloana ny fihetsika izay nataony omaly fa tokona tsy nanaiky ny fanorenana teny amin'ny kanja ny valopolona kosa ireo mponina eny Ambatobe ary tsy anaiky mora foana ny amin'ity raharaha ity faramoa ny eo amin'ny lafiny sosialy izay nentsika nanokatra ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao maloto ary tapaka ihany koa ny rano eto an-drenivohitra vokatry ny fahavakisan'ny fantsona eny Ambatoroka amin'izao fotoana izao ary antsika kaiky ihany koa moa fivoarana ity toetra raha ity eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany felo matoko. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.